Faly miarabantsika amin'ity takariva ity. Tafahoanam-pifaliana ao anatin'izao fandaharana izao. Andeha hiaraka hivavaka isika, hatrany hivavaka isika. Andriamanitro ankehitriny dia tafahoana eto amin'ity fotoana manokana ity indray izahay amin'izao hariva izao. Mananteny atao aminay mandrakariva ianao, ary izahay ihany koa Andriamanitro dia maniry ny andre izany hahalala ny sitraponao. Kanefa mamelà elokanay ianao Tompo, mamindrafo aminay mba tsy hisian'ny hevitra mampisaraka anay aminao, fa ho ao aminay ianao ary izahay koa ho tafaray aminao. Dia anaraka ny feonao izay Kristy, ilay mpiandrondry izay mitantana ny fiainanay. Ny anaranao Jesosy, amen. Eny fifaliana mandrakariva ny miaona amintsika amin'ny alalan'ity fotoana fiarahana mifampahery isan-kariva ity. Efa mba nametra-panontaniana tamin'ny tenanao ve ianao hoe fa nahoana no toa feno korontana ny manodidina ahy? Nahoana ny foko no mavesatra, tsy mba manana fifaliana na ny fiadanam-po izay nambaran'ny ten'Andriamanitra fa ho an'ireo izay mpanaradiana azy? Te hanana an'izany ve ianao? Inona ny tsy ambaratelo? Inona ny tokony hoesorina eo amintsika indray? Ary inona indray kosa ny tokony ho raisitsika ao anatin'ilay atao hoe fifanakalozana tian'Andriamanitra ho atao miaraka amintsika? Andeha hijery ny tantaran'ny Saoly mpanjaka itsika amin'ity hariva ity. Ny tantaram-piainan'i Saoly dia niova tanteraka rehefa avy nandresy any Goliata, ilay fahavalon-gezabe teo amin'ny Filistina i Davida, dia nanova tanteraka ny fiainany ny toe-javatra anankiray. Inona daholo anefa aloha ireo fiovana izay hita teo amin'ny fiainan'ny Saoly mpanjaka? Tsy indray mandeha, tsy indroa fa intelo fara-fahakeliny no niezahan'ny Saoly mpanjaka nitoraka lefona any Davida. Intelo fara-fahakeliny no niezahana nanao an'izany. Ary rehefa tsy matiny tamin'ny alalan'izany Davida, dia naniraka miaramila olona i Saoly mpanjaka mba hamono any Davida. Eny, ny hafarany sy ny tohizan'izany tantara izany aza dia izao: ny firenena Israely manontolo mihitsy no zary nikorontana, ny zara roa. Ny sasany niandany tamin'i Davida, ary ny ampahany dia niandany tamin'ny Saoly mpanjaka. Fa dia nahoana loatra ry? Inona no nahatonga an'izany fikorontanana nanerana ny firenena, nanerana ny atao hoe ankohonan'i Saoly? Eny, tao amin'ny miaramila. Eny, inona no nahatonga izany korontana? Ady fifandirana teo amin'ny Saoly tamin'i Davida izany. Toe-javatra kely monja ry hava-malala no hita soritra fa tena niantombohan' izany faharatsiana rehetrarehetra teo amin'ny fiainan'ny Saoly sy manodidina azy izany. Andeha antsika andeha hanokatra ny tenin'Andriamanitra. Andeha hanokatra ny tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Samuela voalohany toko 7:10. Samuela voalohany toko 7:10. Izao no hitantsika ao amin'izany
andiny tsoratra masina izany. Samuela voalohany toko 20 dia ny andininy fa enina. Andeha ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ary noho ny tonga ny olona tamin'ny verenan'i Davida avy namono ilay Filistina, dia nivoaka ny vehivavy avy tamin'ny tanànan'Israely rehetra ka nihira sy nandihy ny tsena any Saoly mpanjaka tamin'ny amponga tapaka sy ny fifaliana ary ny kimpantsona. Ary 7, ary ny vehivavy mpandihy dia nihira hoe Saoly nahafaty arivoarivo fa Davida nahafaty alinalina. Alay fisaran-tsaina zany Davida, Saoly mpanjaka miaraka amin'ny miaramila avy any anady, ny vehivavy tao an-tanàna rehetra dia nihira ary nisy vehivavy mpandihy koa teo ary nihira ny tononkira izay nataon'zareo dia zao hoe Saoly nahafaty arivoarivo. Faly aloha Saoly teo am-pandrenesana zany hoe za mihitsy zany, za zany. Fa rehefa nytoy le hira dia hoe fa Davida nahafaty alinalina. Niova ny fihetsiky Saoly mpanjaka teo anatrehan'izany. Ary raha ny tenin'Andriamanitra no andeha ho tohizantsika dia izao ny voambara, dia tezitra indrindra Saoly fa tsy sitrany izany teny izany ka hoy izy ny an'i Davida nataony alinalina lahy, fa ny ahy kosa nataony arivoarivo ihany, koa ny fanjakana ihany no sisa tsy mbola azony. Ary Saoly hatramin'izany andro izany dia nangarika an'i Davida. Ary noho ny ampitson'iny dia nisy fanahy ratsy avy tany amin'Andriamanitra nilatsaka tamin'i Saoly ka dia maola tao an-trano izy. Ary Davida nitendry lokanga tamin'ny tanany tahaka ny fanaony isan'andro ihany. Ary nisy lefina teny an-tanan'i Saoly dia natoraka Saoly ny lefina fa hoy izy hamely an'i Davida aho ka ataoko mibroka miatra amin'ny rindrina. Fa Davida nisoroka indroa teo anatrehany. Raha toizana zany dia zao tsy voan'ny Saoly mpanjaka tamin'ny lefina i Davida. Raha mamakina any amin'ny andininy voalohany amin'io tantara io anefitsika dia izao ny fanambarany amin'ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa amin'io Samuela voalohany toko 18 io. Ary rehefa nitsahatra ny teny tamin'ny Saoly izy dia raiky piti tamin'i Davida ny fanahiny Jonatana ka tia azy ohatry ny tenany mihitsy izy. Ary Saoly nandray azy tamin'izany andro izany ka tsy namela azy hody tany an-tranony drainy intsony. Nahoana re no zary nivadika fahankahalana ny fifandraisana teo amin'ny Saoly sy Davida, ilay miaramilana izay anisan'ny tiany ka nampidiriny tao tokantrano tsy navelany nodo intsony. Revana malala, raha jerena dia zao, ilay hira ny vehivavy tao an-dalana tao no indro fa nandeha nanimba ny fosiny sain'i Saoly mpanjaka. Ny bokin'ny ohabolana dia mampitandrina antsika ao amin'ny ohabolana 4:7-20, ohabolana 4 ka ny andininy 7:20 dia izao no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy no iavian'ny aina. Any amin'ny teny hafa izy dia hoe avy ao amin'ny fo no iavian'ireo lohahevy tehibe, ireo zava-baventy. Raha atao amin'ny teny hafa zany dia zao, inona moa mahatonga ny ady? Mety hiresaka ireo ady any ivelany ny firenena misy atsika sika, mety hiresaka ny ady ao anatina tokantrano sika, mety hiresaka ady mety any anaty fiarahamonina, ary angamba mety ady any anivon'ny fiainan'ny samy kristianina. Inona mahatonga an'izany? Avy ao amin'ny fo no antony avian'izany zavatra izany. Ireny ady, ireny zava-dehibe, olana lehibe maro samihafa ireny dia avy ao amin'ny fo ny avian'izany. Ary eto dia mahalasa ny eritreritra. Efa renao angamba, efa rentsika angamba ny hoe isika dia izay zavatra ho antsika. Ohatry ny hafahafa kely le izy.
fa fandika-teny tsotsotra ihany angam'izay fa ilay teny de hoe ilay mpanoratra de nanao an'izao teny zao resaka fahasalamana manao hoe nous sommes ce que nous mangeons. Isika de izay zavatra ho antsika ihany no isika. Ary teto de izao nisy karazan-javatra izay navelan'ny Saoly mpanjaka hiditra tao anatin'ny fony sy ny sainy. Inona le navelan'ny niditra tao amin'ny fony sy ny sainy? Ilay hirahirany ny vehivavy tao ivelany tao, nombany ny dia izay nataony, de iny no nilenika tao anatin'ny fo sy ny sainy Saoly. Ary eo amin'ny 9 tany amin'le Samuela 2:20 de voambara fa tezitra indrindra i Saoly. Tsy hoe nalahelo izy, nasosotra na soreny, fa tezitra indrindra izy. Ary akoatran'izany de izao, ao amin'ny 9 ary Saoly hatramin'izany andro zany de nangarika any Davida. Ary akoatran'izay de izao, nanapa-kevitra mihitsy izy, nanainga ny tanany izy, nilefona teny an-tanany, natorany mba hahafatesany Davida. Ry havana malala, indraindray isika de mitolona amin'ny toe-po ratsy eo amin'ny fiainantsika. Tsapantsika ihany fa za zany nge to miavonavony, za zany nge indraindray to manana toe-po tahaka any i Saoly mpanjaka e, miseho amina zavatra madinidinika toy ny fijery mangarika, amin'ny fiteny ohatrin'ny masitsika, fa nefa ran'izany raha toka tsy mitandrina ianao de mety afara amin'izay tahaka nataon'ny Saoly teto. Inona moa mahatonga ny famonoan'olona fa tsy ny toe-po ratsy izay tehiriziny olona, no ny alahelo, ny fahavinirana, ny fahatezerana izay tsy nilavina, tsy noezahana nesorina na nalana tao anatin'ny fo sy ny eritreritra tao. Ry havana malala, indraindray tsika de mivavaka ary mitolona ny amin'izany, fa mety adinontsika fa misy zavatra hafa izay mbola mety mamerina ary mampitamberina an'ireny toe-po ratsy maro samihafa ireny ao anatintsika, de ny zavatra henoantsika ao anatin'ny radio, any anaty telefona, mety horonantsary, mety jeren'ny masontsika, de vao maika mamahana ny saintsika, mamola vola sy mandrafitra paikady maro samihafa hitehirizana sy hampiarana ireo toe-po ratsy rehetra ireo eo manodidina antsika. Ry havanao, tonga ny fotoana andehanao takalo amin'Andriamanitra isika. Tsy zakantsika olombelona ireny, manimba ny fo sy ny fiainantsika ireny. Esory avelao Andriamanitra anaisotra an'izany. Tsy ho eo aminao, Kristy indray mandeha de nanao hoe izay tsy nambolen'ny raiko de tsy maintsy ho esorina. Avelao Kristy anongotra izay rehetra tsy nambolen'Andriamanitra tao aminao. Irio, tadiavo, angatao ny anana izany toe-po, toe-tsaina tsara, maivana, lavitry ny faharatsiana sy ny lolo-po fahadezerana, ny fankahalana sy ny faniriana ratsy rehetra izany. Ao amin'ny Jakoba 4:7 de miantso atsika ny tenin'Andriamanitra. Miantso atsika Andriamanitra araka izao teny izao. Jakoba 4:7 ka ny 7. Jakoba 4:7 ka ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ka dia manekehan'Andriamanitra ianareo ary manoherany devoly de handositra anareo izy. Ekeo Andriamanitra hiasa ao anatinao. Ary de zao manoherany devoly. Misy fanapahan-kevitra mila raisinao hoe manomboka androany za tsy ekeko ny tahiry zany toe-po, toe-tsaina ratsy izany. Ary miaraka amin'izany de mandraisa fanapahan-kevitra ka ovay ireo zavatra mamahana ny fo sy ny sainao. Aoka ny tenin'Andriamanitra no asolonao ireo zavatra izay mety manimba, ny hira izay mikolokolo fitiavatena, faharatsiana, eny hatramina resaka famonoan'olona, fijangajangana sy ny sisa. Lavo ary alao reny. Fa avelao kosa ny tenin'Andriamanitra no afahana amin'ny fo sy ny sainao. Namerina ny teniny ohabolana. Tandremo ny fonao. Mihoatra noho izay tokony hitandremana. Fa io no tsy ambaratelo.
eny amin'ity androany ity. Dia te hanao takalo aminao Andriamanitra ary ny takalo tiany ho atao amiko sy aminao dia ao amin'ny ohabolana 7:24 ohabolana 7:24 dia manao toy izao: anaka atolory ahy ny fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery lalako. Eny, rehefa atolotsika ho an'Andriamanitra ny fontsika dia izao, soloiko le fahazarana, soloy ny fahazarana ka aoka hifaly amin'izay zavatra ankasitrahan'Andriamanitra amin'ny fosiny sainao, ny masonao, ny eritreritranao, dia ho voatandro ny fonao ary hanana fo sy toe-po tsara ianao, dia homen'Andriamanitra anao aneny fifaliana sy ny fiadanany satria nandray ilay fo vaovao izay atoyny ho valin'ny fo ratsy natolotra ho azy ianao. Hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra fa nomenao ny teny fampanantenana ho anay, azonay atao ny manana fo vaovao aminao. Rehefa atolotra ianao ny fonay, fo ratsy, simba, dia mampanantena kosa ianao fa hanome fo madio ho anay, tahaka ny fivavaky Davida fa izany. Amin'ny rony fo madio izahay Andriamanitra, ary avao ziorina marina ny fanahy ao anatinay. Koa manomboka an'io, noho ny fahasoavanao Kristy dia manapa-kevitra izahay hanova ny fijery sy ny fanaonay, ary amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny feonao, ny hira fiderana izay enonay dia molavola toetra, toe-po, toe-tsaina amin'ny lanitra izany, ary ho afaka amin'ny fatoran'ny faharatsiana rehetra izahay. Ho anao ny dera, ny saotra, ny voninahitra ankehitriny ary mandrakizay noho ny anaran'i Jesosy. Amen.